Hita taratra sady ny fisokafam-piaramiasan'ny Antoky CFFM izay tarihin'ny président Mayol amin'ireo sehatra samihafa toy ny fikambanan'olon-tsotra, mpampianatra ary sekoly. Tonga namaly ny fanasan'ny mpianatra avy eo amin'ny Institut d'études politiques Tetsy Faravohitra ny talen'ny fampielezan-kevitry ny Antoko CFFM Andriamatoa Paolo Raolonarivo ary namela belatra ny vinan'ity Antoko ity no sady ihany koa namaly ny fanontanian'ireo mpianatra izay liana tamin'ny vinan'ny pasteur Mayol na ny président Mayol izay mitondra ny laharana fa 430. Fantaniana voalohany dia hoe rafitra toy no everinareo entina ametrahana vina. Ina ilay vina mpiara-monina hoentinareo ametrahana fiarahamonina milamina sy mirindra eto amin'ny firenena. Tsotra ny iray rafitra kasain'ny kandida André Mayol apetraka eto Madagasikara dia mifiverenana amin'ny rafitra ny fokon'olona izay arahany rafitra mametraka ny fijijera-pahem-panantena izy. Fa mialohan'izay zavatra rehetra zay dia misy zavatra koa lehibe tsy maintsy apetraka eto Madagasikara dia mifampihavanana amin'ny lafiny rehetra. Réconciliation fitenenantsika azy dia hotataitan'isany malakilaky le izy mila réconciliation religieuse mila miverina amin'ny fanamonan'Andriamanitra. Betsaka ny kristiana eto ny fiangonana sy ny sisa fa ny zava-misy eto Madagasikara dia mifanohitra amin'izany amin'ny fiainana kristiana zay. Mila manao réconciliation sociale isika satria misy écart entre ny mpanan-karena sy mahantra eto Madagasikara. Mamerina réconciliation économique inona ny antony? Misy mpandraharaha économique tratran'ny tsindrina azolena fa olo-mitsy ihany no manjaka eto amin'ity Madagasikara ty. Mila manao réconciliation juridique sika, mila lalàna mifanaraka amin'ny fotom-pisainan'ny malagasy sy ny zava-misy eto Madagasikara. Mila manao réconciliation structurelle araka an'izay tenenina teo zay dia ny structure manomboka amin'ny fokon'olona sy ny fokotany zay miakatra amin'ny commune, miakatra amin'ny région, miakatra amin'ny faritra ary aty amin'ny au niveau national. Mila manao réconciliation organisationnelle sika dia ny organisation zay ifampihezana any fiarahamonina any. Zay vao miteny réconciliation politique satria araka mitenenina teo vitsivitsy mpanao politique valala be mantra ary miverina amin'izay ny réconciliation relationnelle zay izy marina ny firenena tena hihavana amin'ny Madagasikara sy anaty amin'izany nefa dia tsy maintsy miverina amin'ny refondation. Inona ny antony? Mila refondation culturelle tsika fandravaravay mpanjana tany ny culture tsika malagasy dia raha vao tsy miverina ny maha-malagasy ny malagasy dia tsisy zavatra azo atao eto. Manao refondation constitutionnelle tsy vita ny hoe référendum fotsiny fa afaka manome constitution daholo ny rehetra zay manam-panahy sy manam-pikasana mpamosany Madagasikara na constitution zato ny fidina eo dia zay tsaratsara ny fatany vahoaka amin'izay resaka refondation constitutionnelle, manao refondation républicaine etc. Manao fitohizana ihany amin'ny andiany fanontaniana voalohany teo iny ka anontanianareo ny hoe araka izay vinam-pirenena na drafy mpiara-monina tianareo atolotra ho amin'ny firenena izay ahoana kosa no tena mpiarana ireo vina tanisy anareo sy ny etahitanareo mba hanatsarana an'ity firenena ity zany. Tsotra raha mbola ny constitution manakeny amin'izao fotoana zao dia exécutif bicéphale ny asa eto Madagasikara dia ny fisian'ny président de la république sy ny fisian'ny premier ministre lehibe ny gouvernement. Manana vina ny président Mayol izy misaly dia satria maizina loatra ny Madagasikara dia natao ny vina ny fahazavana numéro 34 ny candidat dia pilier 34 ny vinana izay zavatra mamparary ny vahoaka malagasy eto amin'ity Madagasikara ty fa navoezina amin'ny 3 axes dia ny fandresenan'ny fahantrano dia ny famerenana ny tany-tandalana sy ny famerenana ny izay parsy. Anatin'ny zavatra iainan'ny Madagasikara dia tsotra zay 34 pilier zay dia tsy sécurisé ny malagasy mipetaka ny fandriam-pahalemana. Ny fandriam-pahalemana mantsy amintsika dia hoe misy tsentonanzy na dahary tsy zay fotsiny fa ny fandriam-pahalemana rehefa tsy misakafo anao dia tratran'ny sécurité alimentaire, rehefa tsy mipetaka anaty trano anao dia tratran'ny sécurité amin'ny resaka logement, raha tsy misy mpitsabo anao dia tratran'ny insécurité amin'ny resaka santé ainsi de suite. Ka mahavoafeny filan'ny malagasy zay mipetraka eto Madagasikara le vina 34 zay 34 grand pilier ary hotamisainy vetivety le izy malagasy maintsy mihinan-kanina zany ny zavatra tadiavina voalohany. Ina moa ny olana tsy nanasika any tanimbary misy rano misy tany malalaka dia malagasy tsy maintsy mianatra dia malagasy tsy maintsy alovana amin'ny lamony rehetra, malagasy tsy maintsy tsy maintsy saboina na amin'ny ampahany na maimaipoana jerena io
la sosial sy ny ekonomia io mila jerena ny resaka lalàna, mila jerena ny fananantany satria misy formule napetraky président Mayola any dia zany malagasy zany dia manana tany, manana trano, manana antonasa fivelomana. Zay ny antsoina hoe malagasy. Farany 90% tsika eto Madagasikara zany dia tsy malagasy raha ny zavatra iainana eto. Dia misy zay programme zay hoe havaosana daholo ny fifanarahana fitako sy fanadevozana. Zay nataontsika tamin'ny vahiny. Mila 50% raha vao hanao contrat miaraka amin'ny vahiny sy ny sisa. Zany zavatra zany mitarika antsika hoe ahoana ny hamohanana ny tiasan-dahalo ty. Mila miaramila milatsa, tsara karama, manao ny asa telo fotsiny tokony atao miaramila. Miaro sy fananana, miaro institution ary miaro ny territoire malagasy. Zay dia tapitra ny institution miaramila sy fiavozan-drava. Mila bakaina ny olana syndikaly, indrindra ho an'ny mpampianatra. Satria mpampianatra io mampianatra ny zanaka malagasy nefa io kely karama indrindra. Dikan'izay rehefa tsy zarizary ny fiainana mpampianatra, tsy zarizary ny fampianarana. Mamita tena antsika raha tsy mijerentsika mpampianarana zay. Mitobika amin'ny resaka fahasalamana, mila karamaina ngeza dia ngeza sady mahavelona azy ny dokotera fa zay mahatonga ny corruption. Satria io mikirakira ny ainy-boaka malagasy ireo dokotera sy mpitsabo rehetra io. Mbola marobe ny resaka soloka ho any rehetra. Raha vao tonga fitondrana ny président Mayola tonga dia prix unique ny carburant manomboka amin'ny taona anankiray hatramin'ny taona efarany taona. Anatin'ny exercice budgétaire sy tokony izy misoloka amin'ny solosolo zany fa fanambakana ny vahoaka malagasy zany. Amboarina daholo ny lalana rehetra eto Madagasikara tsy asiana tombotsinala ny région rehetra fa tokony asiana lalana mba hivokarana vokatra rehetra satria atao asa mahavelona ary handraisana retraiky, handraisana patient mampitena fifidiana sy mijoro. Zany zavatra zany azo réalisena raha ny harena atao mban'ny tany sy ny harena ny anaty ranomasina no tsy hoan'ny olo tokana na io bodero zay matapatapahany eo fotsiny no amidy dia afaka anakaramana an'izany olona rehetra zany. Ho jerena ny olona miasa tena zany fitiavatena eto miasa panjakana ihany mijerena fa ny mpiasa tena koa dia jerena hoe hanana retraiky daholo anatin'ny programme président Mayola ny antsona hoe fisotro ronono ho an'ny rehetra satria manana isotro ronono ana fisotro ronono malagasy zay miasa teto satria miasa rehetra dia asa manandanja afaka hivelomana eto amin'ity Madagasikara malalatsika ty. Harovana teny anakandriamaso ny orinasa panjakana vao ny hirika angalarany mpitondra ny fandiny Hermad, Jirama sy ny sisa mba ho lasa jiro mora sy rano mora ny fiaina ny vahoaka malagasy. Avelona ny fokon'olona, atao trano fokon'olona, asiana trano isany fokotany rehetra eraky Madagasikara satria le fokon'olona eo raha tsisy toerana hivoriany dia moramora ny mampisarabaza anazy. Zany zavatra zany dia mitarika fidiram-bola mpanao biriky ary miliardera daholo mpanao biriky tsika malagasy eto reto satria tsy maintsy asiana trano fokotany sy trano fokon'olona dia firy ny fokotany eto, firy ny trano mamboarina. Zany zavatra zany tsy nofo fa zavatra azy tanterahiny araka ny mahadina ny fahazavana azy. Miata mpanao gazety ny fanontaniako dia mifatana amin'ny provo ohatrany makelikely foa ihany amin'ny resaka SGPAS. Inona moa zany ny tena eritreretin'ny président Mayola hoe atao raha ohatra ka tena diroso amin'io resaka SGPAS io dia ty fanontaniana anankiray ty ohatrany mialatsiny fa resaka personnel izy ty raha tsy diso conseiller technique ianao no priminisitra mahafana olive maninona ianao lasany Mayola fa tsy mahafana misotranao zay fantarina zay tsotra ny raha tsy nanoana ny candidat mahapaly satria raha itaonao mahera mitatataka nanoro azy ny lalana tokony halehany tsy narahiny. Mbola mpiako 5 taona ihany izy tsy olany eto nororako fa misafidy eo candidat mihaino ahy hihaino vahoaka tsy vita mihaino fotsiny fa hankato sy hanatanteraka. Dia zay nahatonga hoe mba leoleo zany mialatsiny amin'ny mpanao politika mba olona matahotra an'Andriamanitra ny raha mpiasa na dia haloto ao mba misy fanahy masina ihany zany mba manodidina na eo fa ireto mpanao politika reto zany tsy mihaino ny tena rariny sy misy sy ny maro. Mahakasika ny SGPAS dia tsotra misy harena be tsy tokony tsy finoana dia nareo miteny hoe mahakely finoana dia za miteny hoe manana finoana satria fananany malagasy efa nisy résolution ny Assemblée générale des Nations Unies miteny mazava tsara hoe les SGPAS font partie du territoire malagasy dia zay nitakena azy atsika izy io. Dia misy mbola mandotra rehefa mitanena hoe nareo fa tsy matahotra vonoan'ny frantsay dia tsotra koa ny valy anaty baiboly ao sisy miteny hoe matahoran'ny amerikana na matahoran'ny frantsay na matahoran'ny belge na matahoran'ny chinois sy ny japonais fa matahoran'ny
moran'Andriamanitra dia manana fotoana dia fotoana raha inasa dia tsy maintsy atsika eo misaotra betsaka.